Dia zay food lovers. Coucou daholo no andao andrama antsika androany andao andramana hafakely satria ho anareo mpakafy glasy dia sura fa tianareo ty ndao andramana antsika androany ty glasy karazany fotsiny nandramantsika ao amin'ny Gourmandise ao amin'ny La City premier étage no misy anazy. Andao are. Tonga ty amin'ina moa tsika zao ty manisy Mathieu? Tonga atao amin'ny La City tsika zao dia andeha hanandrana glasy ao amin'ny Gourmandise. Any amin'ny premier étage no misy anazy dia hoentin'ny Papadina City manisy Mathieu zany nareo iza ny tena glasy izangany tana? Ok, lasitsika re. Dao e. Tonga aty amin'ny Gourmandise tsika. Dia inona nandramantsika androany Mathieu? Glasy. Inona parfum glasy tena tianareo? Tena rehefa rapper ampiany. Nahoatranay fa zay tena miondana glasy. Maman tena anisan'ny tia glasy mihitsy ankoatra chocolat zany dia péché mignon dia glasy. Dia tantaraiko anareo ny tantaran'ny Gourmandise ho anareo izay tsy mahafantatra moa zany Gourmandise ato amin'ny La City izy ireo no mivarotra glasy aty amin'ny premier étage misy anazy dia misy coin kely itseriny itsy io zany no afaka hoe misakafonareo mihinana an'ilay glasy dia eto no mikomandy an'ilay glasy dia ho asehoko anareo daholo ny karazana glasy rehetrarehetra izay misy ato fa tsara fantatra fa ny Gourmandise dia anisan'ny branche ny tartine et chocolat ihany donc ny glasy ato sady nahita parfum be dia be ateo maman Sara misy parfum anankiray izay tena coup de cœur ninjera teo masoko teo eo andramantsika ilay izy rehefa eo fa ho aseho maman Sara na misy parfum be dia be vaovao navoaka ny zareo ato dia iarahantsika mahita eo ilay izy dia iaraka hijery karazana glasy ato amin'ny Gourmandise tsika. Safidy parfum amin'izay zany zay Tiffany moa zany safidy voalohany dia inona ny parfum tiany Tiffany? Barbapapa. Inona ny couleur-ny? Rose. Dia inona koa ankoatra ny Barbapapa? Guimauve. D'accord. Ohatran'izao ny carte ato amin'ny Gourmandise misy toerana moa zany eto koa afaka hinananareo glasy misy seza dia afaka atao emporter koa le izy dia reto avy ny karazany misy boule de glace fotsiny raha ohatry ny hoe boule de glace encore ny 7000 ariary dia ireo avy ny karazana parfum tsy haiko ny hitanareo misy lutin, bambino, chippy, M&M's, bounty ny zareo zany personnalisé be na ny anarany na ny couleurany ato misy exotique misy 3 boule zao ao anatiny dia misy hoe Caraïbe, misy trio caramello misy croquante dia misy chocofolie dia ohatran'izay ny karazana glasy ato fa
zareo manao nouveauté foana dia anisan'ny nouveauté ao anaty vitrine zao rehefa eo présenteko anareo daholo ny karazana glace en tout cas à partir ny 14 000 ariary hatramin'ny 24 000 ariary angamba ny lafo indrindra ilay karazana glace moa zany en moyenne 22 000 ariary le izy dia ho asehoko anareo inavy ny karazany inona ny ao anatiny dia aka-karazana glace zay. Baripapapa ny andriny baripapapa ony anankiray cornet dia inona ny andraso aloha ibaina safidy inona ny ala coco anankiray ony coco cornet d'accord atao coco glace d'accord sorte de coco dia misy bonbon koa dia misy popa misy malaga de forêt noire ty zao tia mamao sara be mihitsy ty dia misy malteser guimauve profiterole banane caramélisé wow ty glace nisy ty inona moa ny anaran'le glace ty papa d'accord ok la coco iny coco wow Estilo la coco. Estilo la coco. Coco là. Arrête jour. Ça la mienne. C'est la baripapapa. Baripapapa. Sautika dia commande coupe de glace dia asehoko anareo ihany ny fanaovana anazy ohatry ny ahoana dia amin'izay mahitanareo hoe inavy ny ao anaty ty glace anankiray ty zao exotique ao anaty zany izy 3 boules au choix dia misy chantilly dia misy fruit dia misy coulis dia le fruit zao io alaina io izany hoe efa afenitra be moa zany satria na ny fahadiovana ataony mampiasa manaraka norme tsara zany zareo dia c'est le petit ny ao anatin'ny exotique hony tsy maintsy savo be daholo dia ny cornet koatra an'izay ny anjareo efa stérilisé moa zany fiteny zany tsy rasy zany le sady frais nefa ny mihitsy tsara dia amin'izay tsy mafy be dia ty zao l'exotique misy karazana savo be da goyave zao tonga dia hitako dia anana dia reny le karazana fruit eo ambony généreux be zareo anaty fruit dia asina touche finale moa zany sura fa le kizy rehetra mankafy ny chantilly dia misy manao supplément de chantilly rehefa ohatran'izao mbola misy bouquet final iny tena itiavany ankizy anazy farany asina biscuit iny moa zany mitovy am'le coffre ohatran'le cornet ihany tsimo voilà anareo amin'izay ny karazana parfum akilenteneniko teo moa zany ny boule dia 7 000 ariary io zao misy bonbon misy malaga misy maltise dia atondrainareo mahita ny schtroumpf sy ny forêt noire dia misy guimauve dia manaraka misy coco dia ato misy ny confiterole dia cookies dia misy koa ny banane caramélisé dia misy cheesecake nyam nyam
dia ato indray misy an'le dolce dia eto misy an'le dulce and leche pardon, dia misy sorbet coco dia pina colada. Wow, ity zany zao an'le tia boisson pina colada dia azonareo an-tsaina ny tsirony. Ato indray tsika manana ny azo atao hoe jeunesse colorier sady personnalisé gourmandise ny tena hoe nanisany namorona anazy barba papa itsy moa zany le nohan'ny Tiffany teo dia misy ny maltise dia misy ny dia atinareo manana ny Instagram les jaunes Instagram les jaunes, WhatsApp les verts dia TikTok il est rouge. Dia samy hafa daholo ny tsiron'ireo dia mbola tsy vita fa mbola misy parfum hafa. Ato indray tsika manana ny sorbet sorbet ananas dia misy ny noisette, misy ny mystère dia misy pistache dia misy café sady généreux be ny couleur an-tsaiko nahita anareo dia misy nougat dia akoatran'izay manana koa zareo tiramisu bounty Snickers fraise Twix dia farany sorbet goyave. Eo avy zany ny karazana parfum. Zareo koa dia manao milkshake moa zany izy dia misy karazana milkshake afaka manana choix na 2 parfum zany nareo amin'ilay milkshake dia farany présenteko anareo ny karazana coupe de glace atao amin'ny gourmandise. Misy ny banana split io zao andramantsika rehefa eo exotique andramantsika rehefa eo misy an'le lutin misy an'le profiterol misy pêche melba dia farany misy choco folie. Dia ireo anisany fotsiny amin'ilay coupe fa efa nasiako anareo teo moa zany carte dia misy choix be da be dia ity indray ny karazana milkshake. Tonga ato amin'ny gourmandise zay dia anandrana sady tia parfum nisafidiany Tiffany tamin'ilay vao tonga teo barba papa ohatrany hoe ohatr' zao ilay izy rose dia mandramako anareo. Je vais goûter un peu Tiffany tsy mamy be ilay izy onctueux be malefaka be mihitsy ilay izy tsisy cristaux de glace atonga dia vao miditra ao am-bava dia mitsonika dia mahintsirona ronono be mihitsy. Ny Mathieu indray andramam-papa kely fotsiny. Ny Mathieu coco mariako fa misy coco karazany roa ato amin'ny gourmandise coco sorbet ny ray ale ranona coco iny mihitsy zany base dia tia anankiray tia coco glace coco misy le zany. Tsara be eny tsara le parfum an'le de coco anatin'le eny tsara le onctuosité an'le abazina le izy abazina crème zany tsara be dia tsisy hoe parfum ohatrany hoe synthétique fa naturel be daholo ny parfum zareo dia tsara be mihitsy. Préférence ny anahy aloha zany le barba papa ny Tiffany matsy be ohatra mahiny ariary-boana ohatrany hoe crème fraîche zany dia Mathieu anandrana glace atao amin'ny gourmandise. Dia iza ramantsika voalohany zoky zandry. Allo ty sa ty ty ohatrany efa tady itsongotra allo ty ty nandramanay voalohany ty nantsona hoe choco folie arak'izao hitanareo zao ho an'ny chocolate lovers nefa ny ice lovers dia mankafy an'ity choco folie ity. Ny ao anatiny misy 3 boules de chocolat
Misy chantilly, misy coco de chocolat, dia misy biscuit. Dia ny chocofolie 22 000 ariary ny vidiny ohatran'izao. Misy de chocolat. Ity zany andramana voalohany. Dia sandry. Ity zany ny atsangany tanana izay hihinana. Anandrana amin'izay zany tanana izay hihinana glasy. Chocofolie andramana voalohany ataonay voneto. Ny ahafantarana glasy mora amintsony ity izay izy ny glasy. Dia andramanay chocofolie samy daholo zoko zany. Ity chocolat sy bien qualité les glaces. D'où belle izy 6 cristaux de glace mihitsy dia tsara be ny qualité any ny prix marina 7 000 ariary ny zareo boule conseilleko be ty izay sy dina moa zany tsy afenanareo fa zay anisan'ny tena miondana ny glace atao amin'ny gourmandise misy glace anankiray zay tena coup de cœur dia asehoko anareo rehefa avy eo fa ty aloha zany tena conseilleko be ho anareo ty chocolat dia ty misy gaufre biscuit tu peux manger le c'est ma café glace miaraka café anty miaraka amina tsara be le izy tsy mangatsiaka be le izy fa do be izany hoe tsy le amin'ilay makarary tenda dia to dia manaikitra an'ilay tenda reny fa malefaka be dia to dia mitsonika ao am-bava tsara be ny qualité an'ilay glace. Dia zay ny chocofolie conseilleko be anareo le chocofolie Maman, t'as pas vu ça? Wow. Ty indray zao nandramako aloha ty le nitantaraiko anareo teo afaka hoe boule ray alainareo afaka ataonareo encorné le izy na en coupe ohatran'izao dia ty no anisan'ny parfum tena nahitako eto amin'ny gourmandise ny tsara qualité indrindra raha mbola glace aloha zany hatramin'izay nandramako satria tena généreux be zareo dia qualité be marina na gourmandise efa 5 ans et plus zay ny existe parfum ty noisette tena andramo reto raha ohatra hoe makafy noisette ohatrananareo fisy ohatran'le tsirona voanjo reny tsy izay mihitsiny fa le noisette le vrai noisette dia tretina hoe ty noisette ty miaraka amin'ity chocolat ty ny tafaraka to dia wow afangaro kely le noisette chocolat andramako tsara loatra l'izy c'est trop bon. Ho anareo izay tsy mahafantatra zany gourmandise dia miaraka amin'ny tartine chocolat ihany zany hoe afaka manjifa an'ireo karazana glace ireo nareo any amin'ireo établissement ireo tsara be c'est parfait c'est très bon. Dia anandrana an'ity banana split ty amin'izay zany tsika le banana split ny anatiny misy boule na chocolat anakay boule na vanille anakay dia misy boule na fraise misy banane misy choco anandrana an'ity banana split ty amin'izay zany za dia ty fa nisy matio iza nihinana banane iza ty fraise aty za misy fraise ao anaty io e ty zao ny fraise nandramako banana fraîchissant fraise ohatrany hoe exotique kely zany izy glace fa tsara be doka fraise déjà goûté Madio dia ty indray ny vanille glace na vanille zany koa nisany tena
alain'olona matetika dia araka ireny hitanareo reny a misy vrai vanille zany ao anatiny, zany hoe le gousse de vanille mihitsy a no nikikisany a le tao anatiny a dia nalatsany tao anatin'le glace fa tsy hoe parfum vanille izy, parfum sucrany tsara be a sady tsy mamy be a no tsy hoe tsy ampy siramamy a fa atondra. Dramatsika amin'izay le chocolat a. Et les vanilles, noix tsara be le Le vanille. chocolat tonga dia hita be ny différence an'le avy nina vanille a ohatry ny avy natorotoro malefaka be a dia tonga dia généreux be le chocolat, vrai chocolat. Waouh! Maman, tu veux? Dia andramantsika miaraka amin'izay izy rehetra asiantsika chocolat kely a, fraise, vanille dia asiantsika banane. Sokizandry moa zany ato manararoatra be mihitsy a. Dia ity zany boucheko a ho anareo. Ndao andramany e. Qui va nous toucher quoi? Tsara be le banana split. Ohatrany hoe raha sady tena chocolat ianao tena vanille kely a, tena fraise a dia tsara be ty. Conseilleko be ty. Zay fa nihinana banane. Dia c'est ça une dégustation quoi, dia ameko ny papadina indray anandrana exotique. Rehefa avy nanao dégustation teo maman Sara dia anjarako indray zany zao. Ny glace moa misy catégorie anankiroa raha somary anatra kely any tsika. Misy ny antsoina hoe glace le classique, dia misy ihany koa ny sorbet taty aoriana. Ny sorbet dia à base-na fruit sans lait, tsisy ronono ao anatin'ilay izy, tsisy crème zany. Dia ity indray mitoraka ity coupe exotique ny anarany dia à base-na sorbet des fruits dia crème chantilly somary léger zany le izy hoharina amin'ilay glace classique. Dia hoandramantsika ilay izy ato zany atao amin'ny gourmandise misy azy dia misy karazana parfum glace anankitelo ao anatiny. Dia ho détailleko aminareo eto ilay izy sorbet daholo ny ao anatiny ary arôme naturel. Igny koa tena tiako marihana kely fa ny atao amin'ny gourmandise dia tsy mampiasa chimique mihitsy fa tonga dia parfum naturel daholo. Ohatra hoe ity zao andramako anareo ity zany zao sorbet goave zao ny quoi hoe jus de goave glacé atao glace zay. Dia iny misy sorbet goyave, ity zany sorbet goave ohatrany hoe mihinana salade de fruits tsy koa ianao zany. Dia ity le paiso le paiso ohatranao sirop reny dia tsara be. Banana split ihany mba fantatro tamin'izany. Dia nihinana coupe de glace tsy nohaniko voalohany zany glace banana split dia tena mirapele ana fahazazako ilay izy. Dia andramako indray misy boule de glace iray farany atao ambany ato tena anankiray ao ambany ity indray sorbet coco. Hitanao hitanareo sorbet, le tsiro le sorbet coco zany ohatran'le tsika le misotro le ranona coco iny fa nasira siramamy dia nefa nasiana le de coco kely any le ohatran'ny hoe ronona coco zany. Ka hoe le eny mihitsy hoe tsisy le izy fa tonga dia coco matro be. Rehefa tena matianina moa ny toerana hihinana glace dia misy an'itony sotro be lavalava tony
voatokana ho amin'izany mihitsy izy itony dia mety miletika tsara avy any ambany any izany ilay izy a dia miverina miakatra rehefa eo fa ny aloha mbola tsy aletika tia gaufrette le gaufrette le ohatran'ilay fanaovana cornet ihany izy ity goana tsara be ohatra misy tsinona beurre kely zany fa dia eo andramantsika amin'izay a ny ity tsy maintsy assisteko satria parfum kely vaovao ato amin'zareo izy ity a parfum cheesecake a dia ho andramako hoe atraizany maha parfum cheesecake azy ohatr'izao onctueux be ilay izy a onctueux be a dia hitanareo ohatrany hoe manana texture yaourt zany Antika anazava hoe ino tony glasy tony. Ity zany a Facebook, dia ity zany a TikTok, dia ity a WhatsApp, dia ity Instagram. Dia inona na zavany lolony zany ty lolony iny Dia ity milkshake. Dia inona ny Mathieu? Nena nisy biscuit ity a dia ity dia biscuit reto zany ohatrany mitovy manao an'ilay cornet reto fa ilay izy ohatrany goana silicone da andramany sativany a dia izy kina dia zay a food lovers ok androantsika zao zany tsika dia hanandrana reto glasy reto indray rehefa mandalo ato amin'ny gourmandise ianao a dia misy glasy anarana réseaux sociaux zay ao misy hoe Facebook, misy hoe Instagram, misy hoe TikTok ary misy hoe WhatsApp merci Tiffany dia zao a ho andramantsika hoe inona marina ny zava-miafina ao anatin'ireny glasy ireny andramantsika sy tiva ty sotro kely ndray ity misy goana ty zany zao aloha TikTok TikTok misy lasa misy goana chewing-gum ilay izy. Oui, en fait les TikTok ny parfum a à base na fruits rouges zany a mety misy framboise eo a mety misy fraise eo a tsara be ilay izy ahoana fahitandry a Yep, ohatrany hoe mihinana chewing-gum zany a la chewing-gum d'accord ok WhatsApp amin'izay zao WhatsApp ny WhatsApp a ohatrany parfum ohatrany somary misy tsirona citron dia misy tsirona menthe original be ilay izy Tiffany a ihany tsy fantatro zany koa zany ko tsy maintsy fantatro mihitsy io Matsika kely. Misy menthe a dia misy citron ok dia somary original kely amin'ny vava le goût satria glace ilay izy dia zay mahatonga Tiffany gazakeo ohatrany hoe misy tsirona colgate kely le izy any ok dia passetsika indray a manaraka tia Instagram ny farany a milkshake ny farany miaraka amin'ny mamanay Instagram parfum somary tsy dia tena prononcé be fa misy banane kely le izy tutti fruity le izy tutti fruity le izy a dia misy mélange ana fruit zany dia mety misy banane ao anatiny. Ohatrany misy feno banane le izy
Ok. Dia manaraka ny farany Facebook. Facebook. Hitanareo le Facebook a mangamanga dia misy an'le F Facebook iny voalohany. Misy tsirona le Facebook zany a mariko fa tena tsy mamy mihitsy le izy a tsy dia mamy fa misy tsirona bonbon anglais le izy. Bonbon anglais mihitsy. Bonbon anglais le fa tsy misy gaz izy fa bonbon anglais. Tsy misy gaz e? Asitsika gaz kely hoe. Ok ary. Tena farany a. Dia misy tsirona le bonbon anglais asina ronono Tena zany. farany a. Misy le tony blanc tony. Lero blanc reo. Misy le hono le blanc. Izy zany a glace fa tsy sôly be a reto parfum reto. Coup de cœur andizy. Coup de cœur zany a. Couleur préférée rose. Dia zany dikan'izany le TikTok. Za koa coup de cœur koa io. Coup de cœur koa ny TikTok. Ok. C'est ma couleur préférée. Oui. Amaranantsika ny dégustation dia manandrana milkshake sa dia tifanisy matio a. Marihana fa misy ohatrany hoe pipette ngeza be ohatrao zany a. Paille ngeza be ohatrao a. Laisse-moi ouvrir. Dia le paille ngeza be satria arakaraky Laisse-moi ouvrir. le choix na parfum zany a indraindray misy mivaingana any anatiny a dia atsofoka ka hatramin'ny farany any a le izy a dia ohatran'izao le milkshake aloha ho anareo tsy mahafantatra misy parfum karazany anaky roa zany ao anatiny ao. Tantaraiko anareo ny parfum anty na safidiko ty a pina colada sy forêt noire. Dia aleo aloha anandrana tifanisy matio dia avy eo a manandrana. Chocolat lait. Ah ouais? Ana zao a. Misy koana cola lait izy a. Dia misy koana ronono. Mifangaro izany hoe. Fa le izy misy koana ronono. Allo andramako fa misy débat be ato. Henoko be le forêt noire a. Dia eny nefany a le pina colada. Le pina colada zany a ohatrany hoe misy anana dia misy toshina lait de coco a dia nefa misy forêt noire fa le forêt noire tena subtile be le goany le anina zany prendre dessus kely le pina colada fa tsara be le mélange an'izy lasa ohatrany hoe zavatra matavy a sy zavatra exotique no tafaraka anatina ray. Dia tsara be fa misy croquant kely a miaraka amin'le ohatrany bonbon kely reny ao anatiny. Tsara be ty a conseil-ko anareo a ty milkshake ty. Fantatra manao milkshake koa a. Suggestion ataonareo hoe chocolat sy noisette ohatrany. Fa somary matavitavy zay. Raha ohatra nareo hoe somary tia fruit a dia afaka ataonareo hoe Goûte. Tu vas voir, c'est Banana. de Colgate. Tsara be. C'est ça que tu as goûté. C'est le Ça y est, water hein? que tu as goûté. Dia zay a ny dégustation an'le milkshake a. Dia raha rivotsika mameno inona moa? Non. Raha rivotsika mameno inona? Non. Marihana fa rehefa misafidy glasy atao amin'ny gourmandise nareo a dia afaka manao emporter koa a zany hoe afaka misafidy mitondra amin'ny barquette a misy 500 grammes dia misy 1 kilo. Le 500 grammes eo amin'ny 6 boule eo a dia le 1 kilo eo amin'ny 12 boule. Zay a ny aventure anay tato amin'ny Gourmandise tato amin'ny lasity a dia raha rivotsika mameno iny? Non. Raha rivotsika mameno iny? Non. tantaranay anareo indray ary ny cadre izay niainanay atao amin'ny Gourmandise. tao amin'ny lasity amin'ny ankabehany zany le izy a gourmandise ao amin'ny lasity ao amin'ny premier étage
plutôt zany izy manana ambiance somary fotokorta dia misy table eo mikaikin'ny zareo fa izy somary miataka kely zany hoanina amin'ilay fotokorta rehetra. Calme, coin plutôt calme zany izy par rapport amin'ny fotokorta rehetrarehetra satria mitokana kely dia afaka mandeha ascenseur na afaka miakatra tohatra dia ny remarquena voalohany tonga dia hita be ilay satria colorier girly be zany tonga dia rose bleu ciel couleur plutôt pastel zany dia avy eo koa eo amin'ny vitrine tonga dia feno karazana glace tena hoe maximum ana glace hitako angamba reny aloha raha zaho manokana raha hoe eto Antananarivo zany reny hoe karazana vingtaine de parfum ohatra dia tena décoratif zany le zay ny avantage le izy sady décoratif le izy no eno hoe tena rempli be feno zany misy hoe afafeno zay dia arak'izany ny note cadre omenay ny gourmandise dia 9/10 bravo be tonga dia mihinana zany no maso aloha vao tonga eo amin'ny gourmandise raha zazakely ianao zany zao tia nisy matio amin'ilay vitrine eo zareo dia manao lèche vitrine satria le izy tena hoe manjeranjetra be zany masonao mahita an'ilay karazana glace. Iresaka momba ny service atao amin'ny gourmandise indray tsika zany zao. Zaho manokana aloha zany rehefa mandeha fotokorta dia misatondra amin'ny zavatra soa smart décevant nefa ny amin'ny resaka service gourmandise zany pour rappel aloha anisan'ny branche ny tartine et choco zay fampako amin'ny tartine et choco dia ohatra manana valeur zay zareo valeur familiale conviviale sy hoe valeur hoe tsy dia be pression tsy haiko nareo na manao an'izany fa rehefa mahita serveuse dia fantatrareo hoe sous pression be ty serveuse ty na épanoui ty serveuse ty dia zay ny zavatra resentiavana atao vao tonga zany zay dia petit soin tena hoe à l'écoute be zareo zay tena ennuyeux be tantaraiko anareo fa tena be korotana be zay tena hoe tsy letika be tao ambony latabatra ela be zay sotrany dia nefa zareo tena hitako hoe au petit soin dia tianjareo le asany tena mikarakara be mihitsy zareo ary mitsikitsiky be foana vao tonga ianao dia mitsikitsiky izy prise en charge tsara sotra zany na remarqué an'izay mihitsy zay ary izy zany anisan'ny raha resto ao amina fotokorta ka hoe misy service anisan'ny matetika mantsika rehefa makany amin'ny fotokorta iny mana zatra le misy hoe bipeur sotra zany fa izy tena manao service dia zareo amin'ny hoe spécialiste amin'ny glace zany eto Antananarivo dia mipropose zareo hoe en barquette dia le barquette efa voacalculen'zareo mihitsy à peu près ny 500 grammes 6 boules zany hoe zany raha hividy efa fatapatatra hoe à peu près zany eo amin'ny ohatritriny ahoana ny abetsahany zany foana mantsiny dia nefa zany zao tena hoe mety hoe zavatra tsisy dikany fa zavatra important be dia 12 boules le 1 kilo propose en cornet izy propose en coupe izy dia misy karazany koa ny coupe dia zay anisan'ny service marqué ana le banana split intelligent be le banana split satria za matetika rehefa mandeha any amin'le mpivarotra glace reny dia ny parfum tena tiako vanille fraise dia chocolat dia iny nefa to dia natao anatin'le hoe banana split coupe dia zay dia coupe tanana ho an'ny ny ekipan'ny gourmandise rehetrarehetra ao anatin'izany ny servirana teo Yanika sy Tantely. Merci beaucoup tamin'ny fandraisana fa nafinaritra. Dia saoranay manokana madame Nathalie moa zany zay responsable ny gourmandise teny toerana dia saoranay be tabe zareo dia araka izany note omeny an'zareo 9/10 tena tsara be dia toiza ohatrany service fa mahafinaritra be dia toizany tsikitsiky fa mahafinaritra. Faranatsika amin'ny noty sakafo zay tena tianareo indrindra rendrasanareo indrindra atao amin'ny émission rehetrarehetra ndao andramana glace na andramantsika glace zany ho antsika glace lovers dia misy glace maromaro tena zay vao tena empaky glace tena hoe feno glace zany ny latabatra tsy fa nisy masio faly be tena mbola tsy fo glace ohatrany zareo hatramin'izay nisy iny teto ambony ty tany ty voainganay moa zareo ny teto satria telo taona telo taona matio dia ny taoma ity fany
dia ny coupe de glace nandramako manana offre zany zareo hoe coupe de glace eo amin'ny tableau eo dia nandramako banana split misy vanille ao anatiny misy fraise dia misy chocolat dia misy banane misy coulis de chocolat dia mélanger ao anatiny zany ny douceur miainga amin'le vanille dia miakatra fraise ohatrany hoe exotique dia farany hardcore le chocolat dia iny zany anisan'ny conseilleko be anareo dia faharoa manarak'izay ny coupe chocofolie chocofolie 3 boules de chocolat be zany ao anatiny dia misy chantilly dia misy coulis de chocolat dia misy copeaux de chocolat dia iny to dia nitsoniky izany hoe ny lalanareo hoe tsara ny glace anankiray mora mitsonika kely izy tsy maheno cristaux de glace dia izay mihitsy ny hitako hoe nampiavaka ny gourmandise zany qualité be ny glace zareo ary na ny prix-ny ary 7000 ariary ny portion portion boule moa zany 7000 ariary hitako hoe mora be zany par rapport les qualité zany dia elinao anatiny koa hoe efa elany lona tao anatin'le domaine zareo efa nanao recherche be zareo ary mbola manao recherche foana tsara be le qualité an'le glace. Voilà. Ny anandray nanomboka tamin'ny nanaovako azy ny coupe exotique zany nandramako tao anatin'izany le izy sorbet bazina sorbet zany le izy c'est-à-dire hoe glace tsy misy ronono zay ny sorbet aminy dia tao anatiny misy boule anankitelo zany hoe tena tsy lalanina zany satria nisy goyave nisy anana dia nisy coco 3 boules sorbet coco hafa noho ny glace coco dia nisy chantilly nisy fruit morceau de fruit ary coulis de fruit tena feno teo anatiny le fruit tena pêche tamin'izay dia tena tsara be le izy matsiro tsara ho an'olona tsy dia tia le somary besabesatra zany dia iny zany plutôt conseilleko satria jus mihitsy no avadika glace ao anatin'le izy tsara le izy tsy ampy tsy be siramamy glace en globalité aloha zany zavatra ny remarqueko tao tsy dia be siramamy glace za rehefa mihinana glace mety hoe boule atsasaka na boule dia mono aminaina raha be siramamy loatra fa teo nalany mety hoe boule anankiroa teo na telo donc tena parfait ny siramamy zareo hainy tsara ny dosé an'le izy dia tsy mamono aminaina mihitsy le izy sady fruit frais daholo ny anaovany an'le sorbet tsisy problème mihitsy zany le izy dia ny anazy moa zany parfum naturel koa no ampiasainy dans tous les cas avy eo zay nakaboule mbola nakaboule tsy rairay avy zay nanandrana boule de glace cheesecake dia nanandrana le boule de glace noisette tena coup de cœur satria taloha za makany ambady be any tartine choco foana mihinana le noisette fa tsy fantatro hoe gourmandise miaraka amin'ny tartine choco dia zao zay efa fantatro dia zay mantsy aty akaiky lasy ty any petraka dia hitako amin'izay io tsara be izy. Dia nisy ihany koa parfum anankiray Facebook mangamanga dia misy an'le efa fotsifotsy anatin'le glace bomba anglais baziny dia misy parfum koa TikTok bazina fruit rouge dia misy parfum WhatsApp menthe citron dia misy Instagram jaune tutti fruity dia za zany somary original kely tamina le parfum WhatsApp dia somary sairanankinana kely nihinana koa tsy tia WhatsApp raha teo tsy tia WhatsApp Facebook Instagram Messenger zay zany no nandramanay teo za manana coup de cœur manokana ho an'ilay parfum cheesecake satria ohatrany hoe onctueux be ilay satria ohatrany hoe misy tsirona yaourt ohatrany misy caramélisé kely dia tena tsara be. Ny anany coup de cœur koa le noisette dia farananay tamin'ny milkshake le izy milkshake nalainay pina colada nafangaro tamin'ny forêt noire izy zany conseil an'ny zareo atao amin'ny service moa zany dia nandramanay izy dia tsara be pina colada version glace dia ao daholo zany karazana glace rehetra zay mbola tsy nohaninareo manasa anareo fa conseillenay be ny ao amin'ny gourmandise ho an'ny glace loveuse zany dia afaka hoe mandeha makabola ray isan'andro eo izy dia tapitra ao anatin'ny ray volana angamba n'le tsirony arak'izany nino aty glace izy eo omena tao amin'ny gourmandise dia
9,5 sur 10. Bravo Béa, conseiller Béa, raty glace nareo any dia tonga avy amin'ny gourmand izy fa malefaka Béa tsy mamy Béa tena mitsonika dia mitsonika maraka amin'izay koa ny masonareo. Zay dia misaotra anareo abonné rehetra moa zany izay manaraka ny page DNDS Family dia amin'ny YouTube, Instagram, Facebook sy rehetrarehetra eny réseaux sociaux rehetra eny dia aza misaraka amin'ny page isan'andro dia ho anareo glace lovers kopa tanana be ho anareo rehetrarehetra. Bisous be dia toizantsika foana zay zao ny ndao andramana tsy avarina ndao andramana